mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay afindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity fifaliana hatrany ihany koa ny mizara ny ten'Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy. Lohan'ny dirantsika amin'ny lesona anio dia vavaka isika. Ilay Tompon'Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izay fa mbola nomenao an'izao fotoana izao indray ahafahanay mandinika ny teninao. Tompo sakafo ny foam-pananay andray an'izany arahoaka izay avy aminao rery ihany no raisinay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fandraho ny olo marina no alaim-panahy. Misalamo fa 7:30 sy ny 7:70 no dinitsika anio misy izay ady izay atrehan'ny mpanao salamo ao. Ireo salamo ireo dia mitaraina noho ny firoboroboan'ny ratsy fanahy amin'izao fotoana izao sy ny fanahy mba atolotra izany ho an'ny marina. Tsy vitany hoe miroborobo ny ratsy fanahy fa tena manao tsinontsinona an'Andriamanitra sy mampahora ny hafa koa izy indraindray. Ny olana mampisafotofoto dia ny hoe na dia manjaka amin'izao tontolo izao aza ny te-panjakan'ny faharatsiana dia toa tsy mahomby kosa ny te-pahamarinana. Nahoana ary ny tsy miala sy manaiky ny ratsy toy ny ataon'ny hafa. Rehefa mamaky ny Salamo 3:20 isika dia mahita sy mametra-panontaniana maro ny mahakasika an'izany. Raha mbola nifantoka tamin'ny faharatsiana ankehitriny izay eo amin'izao tontolo izao ny mpanao salamo ao amin'io Salamo 3:20 io dia tsy afaka nahita ny sary lehibe tamin'ny fomba fijerin'Andriamanitra izy. Ny olana nateraky ny firoboroboan'ny faharatsiana teo amin'ny finoana dia tena navesatra. Neny koa izy fa nifototra tamin'ny zava-misy ny toa-kevitra nataony momba ny tsy mahazava-dehibe ny finoana. Asehon'ny Salamo 3:20 nefa fa izany zavatra izany dia maneso an'izay tsy miraharaha ny andininy voalohany amin'ity salamo ity izay famitiana ny salamo manontolo manao hoe enje ny hatsaran'Andriamanitra ny Israely amin'izay mahitsy fo. Notarihina ho an'ny amin'ny fitoerana masina ny mpanao salamo izay toeran'ny fitondran'Andriamanitra ary nampatsiahivina tao fa anio dia ahapahany ray monjy amin'ny mozika ary tokony handinika ny farany. Tokony handinika ny farany izany izy na za ihany koa na ianao rehefa hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra. Ary ny nahatakaran'ny mpanao salamo an'io fahamarinan'io tao anatin'ny fitoerana masina sy ny aiky ny adalany teo aloha dia nampiseho fa amin'ny alalan'ny fahairan-tantsaina ara-panahy ihany no azo takarina ny zava-misy fa tsy amin'ny alalan'ny lozika ny olombelona. Izany hoe ninona mety ho trangan-javatra hitantsika eo anivon'ny firenena, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny tontolo misy antsika ka mahatonga antsika metra-panontaniana momba ny rariny sy ny fahamarinana izay apetrak'Andriamanitra eto amin'ity tany ity dia tokony hatakatra mandrakariva isika fa tsy manaraka ny lojikan'ny olombelona, ny lojikan'Andriamanitra. Tsy mba ahafahantsika matakatra an'izay dia mila mampitombo ny ara-panahintsika isika ary mahatsapa ihany koa fa zavatra mihoatra lavitra noho izay efatra eritreretin'ny olombelona
no eritreretin'Andriamanitra ho aisy ho anao. Koa dia irariako mba azo ny soa mandrakariva isika raha takatra ny tian'Andriamanitra ambara ny mahakasika an'izany. Mivavaka isika, misaotra anao izay raha tsara indrindra fa mbola nomenao izany teninao izany indray anio. Nangataka aminao izahay mba ho ariatanao ny tsain'ny sainay hibanjina ny tsara lavitra mba takatra ny tianao ambara rehefa mandinika ny teninao, rehefa mamaky ny salamo. Na dia feno faharatsiana izao rehetra izao, ary indray izay mahita fa tsisy fahamarinana intsony, ampio izay hatakatra ny tianao ambara, ary ampio izay hatakatra ihany koa ny tianao ataonay eo amin'ny tontolo rehetra misy anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.